Ry mpiara-midinika namana, ankafaliana hatrany no ionana amintsika rehetrarehetra indray ka dia anolorana ny fiarabana amintsika rehetra. Andeha mba hifanofahofa-tanana solo ny fifandraisana tanana ka dia tombony hombanao sy ny ankohonanao ka hitondra fitahiana ho antsika ny izao dinidinika izao. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitro, indre zany hafalianay fa nofoazonao nomenao fofinaina, mbola menao fahavelomana ka afaka miaona indray amin'ity androany ity. Tsisy herinay izy ireny mantsy natanjakay, fa noho ny famondramponao no tsy nahalany ritra anay. Misaotra Tompo noho izany fitiavana izany. Ankehitriny ary, raha handinika ny teninao zahay, dia tomoe raha ty amponay aty amin'ny alalan'ny fanena masina, ary ianao kosa naisotra ny tsy fahatanteranay rehetra. Amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana, ny Apokalipsy 2:20 dia milaza andro amirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra zay tsy laina ny fahazavan'ny masoandro intsony. Manasanao mamaky an'izany salamy fa Apokalipsy 2:20 izany. Tsy ilaina intsony ny fahazavan'ny masoandro fa ny Tompo no fahazavana araka ny fanambaran'ny apôstôly Jaona manao hoe amin'ny 1:10. Ary tsy hisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no anazava azy ary anjaka mandrakizay. Izany toe-javatra izany no hitany mpanao salamo mialoha, ka dia nangataka dia ny ankehitriny izy. Nangataka izy tamin'ny faminaniana azy no amin'ny salamo 112 manao hoe: Andriamanitra ny amila fo aminay sy hitahy anay, ampamirapiratra ny tavany aminay ene izy. Izany salamo zany no salamo antso faniriana hetaheta ny mpanao salamo, dia ny ankehitriny ampamirapiratra ny tavany aminay ene izy. Fantatsika tsara zany teny zany, teny nambarana mpisorona raha nitsodran'ny vahoakan'Andriamanitra. Tsodran'ny mpisorona hoe ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka hiaro anao. Ao amin'ny boky Nomery 9:5-20 no ahitantsika zany. Hoy izy hoe ampamirapiratra ny tavany aminay eny izy. 2 mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra. Ary mpiara-midinika namana, ao amin'ny drafim-pamonjena dia nanao lalan'Andriamanitra mba hahafahan'ny mpanota makeo aminy amin'ny fanatrehana be voninahitra, nefa tsy ho ringana zany voninahiny zany. Fantatra mantsy fa tsy mataty ny voninahitr'Andriamanitra ny olona maty, kanefa dia Andriamanitra dia manao lalana mba hahafahantsika makeo amin'ny voninahiny. Ary na dia ankehitriny aza amin'izao fiainana izao, dia ny azo fijalian'i Kristy no nahatonga ny tavan'Andriamanitra amirapiratra eo amintsika. Mahafinaritra mieritreritra an'izany ry havana. Teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny nahafatesan'i Jesosy no nahatonga ny tavan'Andriamanitra amirapiratra aminao, amirapiratra amiko, amirapiratra amintsika tsirairay avy. Tanterahinaandriamanitra ny hetaheta ny mpanao salamo, ary mbola tanterahin'Andriamanitra mandritra ny mandrakizay izany toe-javatra izany, fa mirapiratra eo amin'ny fiainantsika ny tavan'Andriamanitra. Irian'Andriamanitra ary ny mba hanehoan'Andriamanitra, hanehoantsika ihany koa zany taratry ny fahazavana zany amin'izao tontolo izao, satria izao sy ianao koa dia nantsoina mba ho fahazavana izao tontolo izao. Izany no asa nampanaovina ny zanak'Israely fa izay, satria voalaza fa ny trano atao trano fivavahana firenena rehetra ny tranon'Andriamanitra, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, ho ny mpaminany Isaia 40:20 ka ny 7. Ry mpiara-midinika namana, ity salamo 120 ity zany dia mampatsiahy antsika fa irian'Andriamanitra mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalan'Andriamanitra sy ny famonjeny amin'ny alalako sy amin'ny alalanao. Mampalahelo anefa fa matetika no adenin'ny fiangonana izany asa nampanaovina azy izany. Inona ny asan'ny fiangonana ankehitriny? Ilaza izany fahazavana omen'Andriamanitra izany. Mba ho zany ny fanirian'Andriamanitra, mba ho fantatra ety ambonin'ny tany
ny lalanao sy ny famonjenao. Amin'ny alalako sy amin'ny alalanao no tian'Andriamanitra ahatanteraka an'izany. Tadio tsara ry mpiara-midinika namana, fa tsy mianina fotsiny amin'ny fitsanganana eo izy io na miaraka amin'ny Kristy mba hifaly amin'ny fanatriany fotsiny ny fiangonana, tsy izany ihany, fa ny rahina mihitsy hitety vazatany mba hiantso amin'izao tontolo izao hiaraka hitsangana eo aminy eo amin'izany tendrombohitra masina izany. Aoka ary iketsika izany antso izany, aoka isika ho fahazavana ka tonga izao tontolo izao hidera an'i Jehovah. Zao no voalaza ny andininy fahatelo amin'ny Salamo fafito amby enimpolo manao hoe: hideranao ny firenen'Andriamanitra. Eny, hideranao ny firenena rehetra. Hideranao sy hioba ny firenena samihafa satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambony tany dia entinao. Hideranao ny firenen'Andriamanitra. Eny, hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa mahavokatra mitahantsika Andriamanitra dia Andriamantsika. Mitahy antsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazatany rehetra. Ny tompo anie hombanao, ny tompo anie hitantana antsika rehetrarehetra, ka ny famirapiratan'Andriamanitra anie dia mba hitao eo aminao, ary ianao ihany koa isika tsirairay avy dia mba mirapiratra eo amin'ny toerana izay misy antsika, satria isika ianao ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Ny tompo anie hitahy antsika tsirairay avy. Ivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay no fitiavanao anay ka nampafantaranao anay izany tany faminaniana izany amin'ny famirapiratanao izay iseho any aoriana, ary tiana mba iseho ihany koa dia ny ankehitriny, ary mitaona anay ianao mba hahatonga anay ihany koa mba ho fahazavana amin'izay toerana misy anay. Tompo ao tantana ry izahay amin'ny androany ity, mitahena tsirairay avy, aza mafoina mahasaraka anay. Amin'ny ara Jesosy nangatana izy mivavaka izao. Amen.